Anterina ny arahaba tompoko kilasy tompoko vavy amin'ity talata ity tonga soa ato anatin'ny fandaharana ny ZOKO. Toy ny mahazatra rehefa talata toy izao dia ny fananantany no lohahevitra resahantsika ato anatin'ny fandaharana ka amin'ity anio ity dia ny tany tantanan'ny kaominina na ny terany kaominô no ifampiresahantsika amin'ireo vahiny nasaina miaraka amiko sy ny namana Soava Andriamartafika. Mafisina ny fiarabana tompoko kilasy tompoko vavy amin'izao fanarahanao ny hainao manjery viva izao atao anatin'ny fandarana ny ZOKO. Ny tontolon'ny fananantany araky ny efa natsidiky ny namana farany razafina velo teo no ifantohan'ny adihevitra na anasana vahiny. Ny fananantany izay resahana manokana ny eo ampelantanan'ny kaominina. Izany raha fananantany izany dia betsaka ny adihevitra izay mifaningotra sy mifamatotra aminy ary verina fa ny fandarana tahaka izao no ahafahana mamelabelatra sy mitondra fanazavana mampafantatra ny be sy ny maro ny amin'ny zony sy ny amin'izay tokony ho andraikiny eo anoloan'ny fizakamanana ireny sokajy tany ireny. Ny kaominina izay rafitra iray eo anivon'ny paritra tsinjara-pahefana dia manana ny anjara taniny ihany koa izay ny tompona andraikitra amin'ny tantana izany kaominina izany ihany koa no misahana ny fitantanana azy. Izay no anasana ireo vahiny izay azo ambara hoe tompona andraikitra sy teknisianina eny anivony izany tontolon'ny raharaham-pananantany izany. Arak'izany dia ny avy eo anivo ny sampandrarahany fananantany sy ny sampandrarahany fandrefesantany no vahintsika amin'ity ala ity resaka manodidina an'izay tany tantanan'ny kaominina izay. Vahintsika voalohany izay avy ato amin'ny ilany ato ary Andriamatora Minson Lambo, chef de service d'appui au plan local d'occupation foncière au sein de la direction des études et travaux topographiques. Avy ato amin'ny ilany avato ndraiky kosa no ahitana ny Ramatoa Bariniry Sarika, chef de service d'appui au guichet foncière à la direction d'appui à la gestion foncière décentralisée. Izy ireo zany no iresaka amintsika manodidididina an'izay hoe tany tantanan'ny kaominina izay. Fa mialohan'ny resahantsika amin'ireo vahin'ireo aloha dia andesika anaraka ny horonan-tsary fampahafantarana ny BIMTT izay mpanohana n'ity fandaharantsika ity. BIMTT na birao ifandraisan'ny mpampiofana amin'ny tontolon'ny tantsaha. Ndeha raharahantsika izay aloha. Ny tany tantanan'ny kaominina izay no lohahevitra ifampiresahantsika araka ny efa natsidika teo. Angamba ety am-piandohana tsara ampahafantarina ihany satria fandrasana ihany tamin'ny heriny hoe tany tantanan'ny ministera izay hoe ny minisitra no tompona andraikitra voalohany aminy. Ny tany tantanan'ny kaominina ihany koa fa izany ny ben'ny tanàna ny tompona andraikitra voalohany aminy. Manahoana momba an'ireo tany ireo satria ho an'ny ben'ny tanàna maharitra ilay feim-potoana hitantanan'ny kaominina anankiray ary eo amin'izay hoe faharetan'ny fotoana hitantanan'ny kaominina izay manahoana ilay fahefany amin'ireo tany ireo inavy no faharitanao anatin'izay hoe tany tantanan'ny kaominina izay. Asa izy aminareo mianatany mamaly azy voalohany. Dia faly miaraba ny mpandrindra ny izao fandaharana izao voalohany indrindra ary miaraba ihany koa indrindrandrindra anareo mpijery-tsaina ny tokantrano tsirairay avy. Misaotra tompoko. Ny atao hoe ngamaloha azavaintsika kely ny atao hoe tany tantanan'ny kaominina. Ny atao hoe tany tantanan'ny kaominina dia misy karazany telo samihafa. Voalohany dia misy ireo tany izay misoratra ara-dalàna amin'ny anaran'ny kaominina eny anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany sy fandrefesantany. Dia ny manarak'izay dia misy ihany koa ireo tany izay atolotry ny fanjakana ho an'ny kaominina noho ny antony maro samihafa araka ny ampiasana azy Ary ny farany ny isan'ny tantanan'ny commune ihany koa dia ireo tany
lazaina hoe tany tsy vita titre, tsy vita kadasitra nefa misy fanajariana maharitra sy mitoetra. Izay no karazana tany tantanan'ny kaominina eto Madagasikara. Nilaza ianao teo hoe ny ben'ny tanàna no isan'ny manan-danja indrindra amin'ny resaka fananantany eo anivon'ny kaominina. Marina tokoa fa eo anivon'ny kaominina dia ny ben'ny tanàna ihany no manana ny fahefana ambony indrindra amin'ny lafiny fitantanana ny fananantany. Izy no tompon'andraikitra voalohany indrindrandrindra raha resaka fananantanysika dia efa nisy tao anatin'izay fanavaozana ny fananantany teto Madagasikara izay dia misy sampan-draharaha manokana eo anivon'ny kaominina ilay atao hoe birao foton'ny fananantany izay miandraikitra ny fitantanana ny fananantany eo anivon'ny kaominina. Dia ny ben'ny tanàna no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana sy ny fandrindrana ny asa rehetra eo anivon'io birao foton'ny fananantany io. Na eny amin'ny kaominina tsy mbola manana ny atao hoe birao foton'ny fananantany ary satria marihana fa mbola 2,700 amin'ny kaominina 5,750 no misy ny birao foton'ny fananantany ka na eny amin'ny kaominina mbola tsy manana ny atao hoe bifarany dia ny ben'ny tanàna no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitantanana fananantany. Ny resaka ianao tao hoe ny voalohany indrindra amin'ny hoe tany tantanan'ny kaominina izay ny hoe tany misoratra amin'ny anaran'ny kaominina. Amin'ny anaran'ny kaominina izany hoe ny kaominina anankiray ve no misoratra amin'asa ny ben'ny tanàna ao amin'io kaominina io? Ny kaominina no misoratra amin'ny tany. Ny tany dia fananan'ny kaominina fa tsy fananan'ny ben'ny tanàna. Hafa indray raha ohatra hoe ny ben'ny tanàna amindray no manana finiavana hanome tany ho an'ny kaominina na hampindrina noho ny antony maro samihafa dia izay izy hafa. Fa raha ohatra lazaintsika hoe fananan'ny kaominina izy dia misoratra amin'ny kaominina fa tsy amin'ny ben'ny tanàna akory. Isan'ny voamarika teo ihany koa ny hoe tany tsy vita titre sy kadasitra nefa misy fanajariana dia ny kaominina no mitantana anazy. Amin'ny resaka hoe fanomezana karatany ve sa hoe ireo tany tsy vita titre ireo sady tsy vita kadasitra ihany koa azon'ny kaominina avy hatrany ve izany maka an'ireo tany ireo ampiasainy amin'ny fotodrafitrasa izay ilain'ny kaominina azy na dia hoe misy olona manajara ireo ambonin'io tany io? Araka ny voalaza teo moa tany tsy vita titre, tsy vita kadasitra nefa misy fanajariana. Tonga dia raisiko ilay fanontanianao farany hoe raha misy olona hafa nanajary teo amin'ilay tany dia azon'ny kaominina atao ve ny maka azy? Ilay olona nanajary teo no afaka mangataka sy omena araka ny lalàna omena ny atao hoe karatany mba ahafahana miaro ny zo ny fananantany satria amin'iny karatany iny no ahafahan'ny fanjakana manaiky ny zoan'ilay olona izay efa nanajary ela teo kanefa tsy navita ny karakara ny taratasy fananantany ara-dalàna. Isan'ny mampametra-panontaniana ny mpanaraka ny fandaharana ny tokantrano mantsy amin'izay hoe tany tsy vita titre, tsy vita kadasitra, misy fanajariana dia ny kaominina ny tompon'andraikitra voalohany. Tsika nefa mahalala ny filan'ny kaominina tsirairay indrindra raha eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny hoe antarany ny fotodrafitrasa na mety hoe ngamera mihitsy no mila an'ilay tany anankiray mety hoe tsy manome an'izay titre izay ho an'ilay olona fa lasa avadiny hoe ho an'ny kaominina io tany io anaovana fotodrafitrasa ohatran'izao io tany io afaka ataon'ny mponina ve izany izay nanajara an'io tany io no mitaky an'izay amin'ny kaominina. Izay indrindra no antom-pisiany ireny atao hoe drafi-panajariana ireny izay isan'ny sahan'ny ministera izay misahana ny fananantany ihany koa. Ny drafi-panajariana dia natao ametrahana fomba fijery amin'ny fampivoarana ny fiainan'ilay kaominina amin'ny ankapobeny sy ny vahoakany. Izany hoe efa asiana toerana mihitsy hoe aiza no asiana karazana fotodrafitrasa ohatra ny ahoana, aiza no asiana toerana ohatra hoe fambolena na karazana hetsika ahafahana mampivoatra ny fiainan'ilay vahoaka indrindrandrindra eo anivon'ny kaominina. Hoe afaka ataon'ny maire ve ny maka avy hatrany an'ireny tany ireny araka ny efa voalaza teo dia ny lalàna no mametraka fa amin'ny
tany tsy vita titre na tsy vita kadasitra kanefa misy fanajariana azy dia ilay mpanajary ihany no tokony mahazo ny atao hoe karatany ary marina fa hoe ny bentanàna foana no voatonona hoe tompon'andraikitra voalohany fa eo ihany koa ny lalàna dia mametraka amin'ny alalan'ny ao anatin'ny izay voalazany lalàna zany hoe misy tompon'andraikitra hafa izay tompon'andraikitra izay tsy aiza fa avy ny fotony ihany no isany manome ny fanamarinana ny zo fananantany ho an'ireo izay nanajary ka mangataka ny atao hoe karatany. Izany hoe misy an'ireo ray aman-dreny izay heverina, tsy hoe heverina moa fa voafidim-bahoaka eny anivon'ny fokontany sy ny vohitra rehetra eny voafidy izy ireo no izy toteny amin'ny maha ray aman-dreny azy, no izy mahalala ny tantarany tany eny fotony ary no izy heverina fa tsy mitanila na amin'iza na amin'iza satria avy eny toerana ihany izy. Ireo olona mahalala ny tantarany tany ireo no manamarina ny zoan'ilay olona arakaraka ny fanajariana izay efa noentiny teo amin'ilay toerana. Izany hoe na ohatra araka misy izay fanirian'ny tsirairay izay hoe te-haka ny tanin'olona hafa dia mbola misy ny dingana arahana maro samihafa indrindra eo amin'ilay atao hoe fitsiriana ifotony ny fananantany izay atao eny toerana dia mandray anjara indrindra ny tompon'andraikitra tsirairay eny fotony. Mbola eo ihany koa ny chef fokontany izay olona natao atokisan'ny vahoaka eny fotony. Dia ireny rehetra ireny miaraka amin'ny vahoaka rehetra manodidina an'ilay tany, indrindra ny mpifanila amin'ilay tany izay angatahana dia miara-manamarina ny zo fananantan'ilay olona mahakasika ny fanajariana izay nataony. Mahakasika ny hoe afaka alaina fotsiny ve ilay izy rehefa apetraka ary fanarahana fantatry ny rehetra fa ity no vocation na filana n'ilay tany dia iny no lazaina amin'ny olona rehetra hoe rehefa eto tsika dia fambolena izay, rehefa eto tsika dia fananganana trano izay, dia ohatran'izay hatrany dia tokony hanaraka an'izay daholo. Izay no antom-pisiany atao hoe drafim-panajariana. Raha ohatra ka lay tany sady tsy vita titre no tsy vita kadastra saingy tsy nisy fanajariana, olona ohatran'izy na fikambanana inona no manana zo mba hisitraka ny tany iny raha mangataka izy ary iza no mety mahazo laharam-pameana raha misy olona karazan'olona maromaro mangataka an'izay tany izay amin'ny commune. Eny tompoko, raha ohatra indray izy tonga amin'izay hoe tany tsy vita titre, tsy vita kadastra ary tsy misy fanajariana dia miditra amin'ny karazana sokady tany hafa indray isika. Dia izay ilay atao hoe tany-panjakana azo amidy. Rehefa izay indray izy dia tsy ny commune akory no tompon'andraikitra amin'ny fanomezana na tsia an'ilay tany. Ny olom-pirenena mizaka ny zom-pirenena malagasy rehetra ary ny fikambanana rehetra izay azo ataoko hoe mizaka ny zom-pirenena malagasy, izany hoe ny mpitantana azy dia malagasy feno dia afaka mangataka ny tany-panjakana azo amidy eny anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny fandrefesantany mba angatahana zany izy ireny amidy ny fanjakana. Rehefa manaiky zany ny fanjakana dia azo atao ny mivarotra azy amin'ny olona tsirairay avy araka ny fahitan'ny fanjakana azy, satria amin'izay fotoan'izay ny fanjakana dia mitondra tena toy ny olon-tsotra. Ohatra asianao zany arakaraka ny fanapa-kevitra ny fanjakana ihany hoe omena ve ilay tany amidy ahoana ny dia atao ny taratasy rehetra mahakasika an'izay. Raha ohatra moa zany raha isika indray ilay sokajy anankiray ilay hoe tany tantan'ny commune izay misoratra aminy eny amin'ny sampana raha fananantany, tsy misy na inona na inona ataon'ilay commune nefa eo amin'ilay izy, dia ahoana ny fomba hitantanana an'io tany io miohatra amin'ny filan'ny fanjakana foibe zany na ministera, mety manana zo na fahefana ve ny fanjakana foibe na ny ministera hangataka an'io tany io izay misoratra amin'ny commune saingy tsy ampiasain'ny commune ilay na tsy misy fanajariana ataon'ny commune azy. Mahakasika ny tany izay tsy ampiasain'ny commune, raha raisintsika aloha hoe tany misoratra ara-dalàna hoy ianao any anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany misoratra amin'ny commune, rehefa tonga amin'ny fotoana izay ilan'ny fanjakana ny tany anankiray, izany hoe ohatra ny
ohatran'ny tanin'olon-tsotra rehetra ihany rehefa manapa-kevitra ny fanjakana fa ilaina ny tany anankiray noho ny antony fampivoarana ny vahoaka malagasy dia tonga amin'ilay atao hoe lazaiko amin'ny teny vahiny hoe expropriation pour cause utilité publique izany hoe alain'ny fanjakana ary oneran'ny fanjakana arakaraky ny zava-misy eo amin'ilay tany moa ny tany tsy voatery hoe nampiasainy na tsy nampiasainy fa rehefa tonga eo amin'ny fanapa-kevitra ny fanjakana hoe ilaina ho an'ny fampivoarana ny fiainan'ny malagasy dia afaka atao afaka alain'ny fanjakana ny tany. Fantaniana inona fa isa manitikitikana ny an-tokantrano ihany koa ny hoe rehefa toerana anankiray ve na foto-drafitrasa anankiray ampiasainy daholobe avy hatrany ve reny izany dia midika fa hoe tany tantanan'ny commune reny toerana izay misy an'ireny foto-drafitrasa ireny. Isany eo anatin'izany ohatra ny hoe ny tsena eo ihany koa ny hoe ny borne fontaine ireny ny foto-drafitrasa ho an'ny fitiovana sy fanadiovana, eo ihany koa ny trano fianarana izay ny anivon'ireny commune ireny, eo ihany koa ny fokontany. Ireny rehetrarehetra ve izany efa mipetraka daholo hoe tantanan'ny commune sa manao ahoana indray fipetrany amin'ny resaka foto-drafitrasa toy ireny? Miarahaba ny mpikarakara ny fandarana ary miarahaba antsika ny tokantrano ihany koa. Ireny foto-drafitrasa sy ny tany rehetra izay efa ampiasain'ny olona ny sarababem-bahoaka ireny dia misoratra ho azy, ohatrany hoe misoratra ho azy amin'ny commune ary ny commune no mitantana azy. Izany hoe ny commune ve izany ny tompo teny amin'ireny satria tranga anankiray hita izao ohatra hoe ny borne fontaine ny commune izany no ambara raha araka ny tenenao tao hoe tompona andraikitra amin'ireny kanefa ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina eny association izay mitantana ny rano no mikojakoja an'ireny sy mampiasa an'ireny zavatra ireny. Rehefa avy eo ilay izy lasa voafaritra tampoka hoe lasa io association io mihitsy no tompony. Manao ahoana ny fipetraka izay hoe na misy an'ireny association ireny ary ve izany dia anjaran'ny commune foana ihany manapa-kevitra hoe rehefa amin'ny fotoana toy izao esorina amin'io association io borne fontaine io fa reto indray ho an'iza marina izany ilay fitantanana an'ireny borne fontaine ireny makaiza ihany koa ny vola amin'ny resaka borne fontaine ireny satria ireny matetika no isian'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina eny. Amin'ny ankapobeny dia misy fifanarahana manokana eo amin'ilay commune sy ilay fikambanana izany dia mety misy fetrany ireny fifanarahana ireny tsy indraindray dia arakarak'izay izany no mety hoe mitohy ilay fitantanana na hoe tapaka arakaraka ilay fifanarahana zareo. Tsy haiko mety misy anampiana angamba ny namako. Anampiako azy fotsiny ny tany tantanan'ny commune dia ohatrany amin'ny tany fanjakana ihany. Misy ny domaine privé communal, izay no ilazana azy ary misy kosa ny atao domaine public communal. Ny domaine public communal ohatran'ireny hoe lalana izao izany hoe ny daholobe no miara-mampiasa azy. Misy indray ny domaine privé communal izany hoe ampiasain'ny commune manokana. Dia ny mahakasika ny public izany hoe ny ampiasain'ny daholobe rehetrarehetra dia izany hoe na ny privé moa na ny public dia eo ambanin'ny fitantanan'ny commune ihany. Fa ny mahakasika an'ireny le fomba fampiasana azy ireny izany hoe misy karazana fifanarahana amin'olona hafa na fikambanana hafa izay mahakasika ny fampiasana an'ireny miresaka tany moa isika. Dia raha miresaka tanyntsika ohatra hoe ny fampiasana ny raha miresaka publika izany tsika raha miresaka fampiasana ny lalana dia ny commune no miandraikitra azy. Misy an'ireny le route communale ireny izao izay fantatritsika fa eo ambanin'ny fitantanan'ny commune. Ny commune no mikarakara azy, manamboatra azy ary mijery ihany koa hoe ohatrany ahoana avy ny fampiasana azy. Misy izao rehefa amin'ny fotoanan'ny tsena ohatra dia lasa mivadika tsena ohatra ilay arabe. Misy izao arakaraky ny fampiasana azy fa mipetraka foana fotsiny hoe ireto no tany tantanan'ny commune ampiasain'ny daholobe ary reto tsy ampiasain'ny daholobe fa ampiasain'ny commune. Ny fifanarahana samihafa dia arakaraky ny fahitan'ny commune azy amin'ny mahatompona andraikitra ny commune dia rehefa hitany hoe mbola manaraka ny filan'ny ny vahoaka ilay
le tolotra omen'le fikambanana arak'ilay tokony ampiasana azy dia mitohy ilay izy. Mbola mahay miara-miasa ihany koa amin'ilay commune ve ilay fikambanana izay mikarakara an'ilay tolotra dia arakarak'izay koa ny fitohizan'ireo fiara-miasa ireo. Fa iny dia tena miankina indrindrandrindra ary miankina samy rery amin'ny commune sy ny tompon'andraikitra ao aminy. Isan'ny voaresaka tamin'ny fandaharana tamin'ny heriny hoe tany tantanan'ny ministera nisy tao anatin'izay hoe fanesorana an'ilay tany amin'ny ministera io. Ho an'ny tany tantanan'ny commune koa ve zany mety hisy fotoana hoe hanesorana ny tany anankiray ho amin'ny commune dia inona ny fepetra ahafahana manesitra ny tany amin'ny commune izay? Ie. Araka ny efa teneniko teo ihany moa dia misy ilay atao hoe dotation foncière, izany hoe misy fomba fanomezan'ny fanjakana tany ho an'ny commune. Matetika dia ny commune no mangataka hoe zahay mila tany anaovana an'ity karazana raharaha ohatra zany zao hoe amboly hazo ny commune. Dia mangataka izy hoe ity tany ity mba angatanay anaovanay famboleka-kazo, na ohatra hoe misy toerana izay efa feno mpisitraka, izany hoe misy efa olona mipetraka eny ohatra. Dia omen'ny fanjakana ireny tany ireny amin'ny alalan'ny atao hoe dotation foncière. Ny dotation foncière dia omena indrindrandrindra raha ho an'ireny ilay tany efa be mpipetraka ireny kanefa mbola tsy misoratra ara-dalàna ara-panjakana, dia omen'ny fanjakana ilay tany. Izay ilay atao hoe dotation foncière en vue de régularisation foncière, izany hoe omena ny commune izy mba ahafahana mampanara-dalàna amin'ilay fipetrahan'ilay olona misitraka eo ambonin'ilay tany. Raha izay manaraka koa afaka atao izay dotation foncière izay, izany hoe omen'ny fanjakana le tany mba ahafahan'ny vahoaka misitraka amin'ilay fampiasana an'ilay tany. Izay ilay atao dotation foncière à usage public. Ary ny farany dia ny dotation foncière izany hoe ny fanomezan'ny fanjakana tany dia tsy maintsy ihany koa manaraka ny outil d'urbanisme, izany hoe ny drafi-panajariana. Tsy hoe rehefa omen'ny fanjakana ilay izy dia ataon'ny commune arak'izay itiavany azy, fa araky ny drafi-panajariana izay efa mipetraka eo anivon'ilay commune. Raha toa ka tsy manaraka tsy nampiasaina araky ny antony izay nanomezan'ny fanjakana an'ilay tany ilay commune, dia afaka ataon'ny fanjakana ny manesotra ny tany indray mba ampiasana amin'ny fomba hafa azy indray raha ohatra ka tsy voahaja ilay fampiasana azy teo anivon'ny commune. Misy tranga izay atao hoe tsy matetika fa tsy nainay sahala amin'ny tanan-dehibe eto Antananarivo zao sarotra na mahalana vao mahita toerana ananganana fotodrafitrasa any anivon'ireny fokontany izany hoe tokony eo amin'ny ivon'ny commune. Raha anangana toeram-panasan-damba ohatra hoe lavoir public dia tanin'olon-tsotra vita titre sy vita borna ilay izy no atolotro ilay olon-tsotra ananganana an'izay fotodrafitra izay, fa tsy omeny ilay tany hoe hosoratana amin'ilay commune na ohatr'izany. Ahoana izy ny tena manana fahefana amin'ny fitantanana an'io zavatra io, izany hoe ilay fotodrafitrasa eo amboniny mba ho ampiasain'ny mpiarabelona usage communautaire zany, ahoana ny mety fandehany satany io tany io amin'izay fotoana izay? Raha ohatra izy tany vita soratra ara-dalàna amin'ilay olon-tsotra, fa izany hoe ampindramin'ilay olon-tsotra an'ny commune mba ho an'ilay ataonao hoe usage communautaire, amin'izay fotoana izay ny fahafahana mampiasa an'ilay tany fotsiny no zo omen'ilay tompo-tany. Fa efa misy fifanarahana any hoe hatramin'izao ohatra ny ahafahanareo mampiasa an'ilay tanyko fa rehefa avy eo ampiasaiko, na hoe ampiasainareo io fa mety hoe ho fain'ny commune ihany koa. Misy karazana fifanarahana ohatran'izany ka amin'ny fotoana ahafahan'ilay olona, izany hoe tapitra ilay fotoana fampindramany azy dia afaka alainy amin'izay ny taniny satria ny zony amin'ny maha-tompo-tany azy dia mbola mipetraka foana. Dia amin'izay fotoana izay tokony efa mieritreritra sady izany ilay commune hoe rehefa ho alain'ilay olona ny taniny dia ho ataontsika izy indray io fotodrafitrasa io.
Toizantsika ihany ny resaka manodidina izay tany tantanan'ny kaominina izay fa andeha hanaraka indray ny fampahafantarana ny BMTT izay mpanohana ny fandaharana aloha isika. Mbola ny tany tantanan'ny kaominina trano no resakintsika eto anatin'ity fandaharana ity. Efa nambarantsika teo ny hoe misy karazany telo izay tany tantanan'ny kaominina izay. Voalohany amin'izany hoe tany misoratra amin'ny anaran'ny kaominina, ary faharoa ny hoe tany atolotry ny fanjakana ho an'ny kaominina, ary ny fahatelo ao anatin'izay ny hoe tany tsy vita titra sy tsy vita kadasitra kanefa misy fanajariana. Tsara ho fantatra ihany koa ngamba ny hoe manahoana ny faritra tantanan'ny kaominina izay hoe manomboka aiza ka hatraiza, manahoana manodidina izay hoe délimitation ho an'ny tany tantanan'ny kaominina izay. Mikasika ny faritry ny tany tantanan'ny kaominina dia misy ny foibe taotsary tany malagasy izay tokana aloha hatramin'izao mametra zany ny faritry ny kaominina tsirairay. Fa saingy ny olana kely fotsiny misy an'ireo kaominina izay niforona taty aoriana dia mbola raisina amin'ny zavaboary zany, ohatra ny hoe rano na ny lalana izay mipetraka eny amin'ny kaominina eny zany, ireny no amaritana ny kaominina hatramin'izao aloha, fa mbola tsy, raha ohatra ka mbola tsy voafaritra mazava zany ireo kaominina vaovao ireo. Izay indrindra mantsy eo amin'izay resaka délimitation izay, satria zavatra isan'ny tranga ihany koa ny kaominina teny amin'ny partie avaratrano iny hoe tany anankiray tanimbary anankiray iadivana kaominina anankiroa amin'izay hoe resaka faritra tantanan'ny kaominina izay. Inona ny tena hoe fepetra ahafahana mamaritra hoe ty tany ty tantanan'ny kaominina zao, satria misy ihany koa ireo kaominina taloha kaominina ray izy rehefa lasa misaraka anankitelo, na misy ihany koa ny hoe kaominina ray lasa kaominina roa lasa mitambatra ho kaominina ray ihany koa. Misy fepetra ve zany ahafahana mamaritra ny hoe atreto katreto tany tantanan'ny kaominina anankiray, ary atreto katreto tany tantanan'ny kaominina ray, ankoatran'izay resahanao izay hoe rano, satria raha tanimbary anankiray zao misy sasany hoe ty efa an'ny kaominina zao, ty an'ny kaominina zao fitantanana anazy. Raha ny tokony ho izy aloha zany, raha tsy misy ilay faritra natoraly na voajanahary dia fifanarahana eo amin'ny samy kaominina zany no miseho. Entina eny anivon'ny distrika ihany ireo hoe mifanaraka zahay raha toa ka mbola tsy misy ny faritra iraisana mamaritra ny kaominina anay dia entina eny anivon'ny distrika aloha mifanaraka zany eny anivon'ny distrika ny tompon'andraikitry ny kaominina arakaraka hoe na roa na telo, dia hoe izy zany mamaritra hoe atreto ny faritry ny kaominina tsika, rehefa mihoatra an'io dia efa anareo indray, na hoe mihoatra aty dia anay indray. Momba an'izay famaritana izay, saingy aty amin'ny tanin'olon-tsotra no resahako, saingy tanin'olon-tsotra mamaritra na ao anatin'ny fizarana kaominina anankiroa, zany hoe atao hoe limitrofy angamba raha zay no fa mbola mety malaza azy mivantana, mety azo atao ve hoe anankiray ty tany ty
Hatramin'izay ohatra hoe ao anatin'ny faritry ny commune A izay mifanila amin'ny commune B. Fa rehefa amin'ny fotoana anankiray dia ozy ilay tompony hoe manomboka hatreto alao ty taniko ty ho atao anatin'ny faritry ny commune B. Mety mitranga ve zay? Asa azonareo ilay fanontaniako. Raha ny tokony ho izy ireny famaritana ny faritry ny commune dia efa mipetraka teny mialoha. Izany hoe tokony efa samy mahalala hoe hatreto ary izay indrindrandrindra no antony ametrahana ilay atao hoe PLOF, les plans local d'occupation foncière. Ho an'ny toerana misy, ho an'ny commune manana an'ilay birao fototra fananantany moa dia isan'ny dingana izay apetraky ny didy amandalana ny fametrahana ny an'io PLOF io mialoha ny ananganana an'ilay BIF. Izany hoe efa voapetraka mialoha ilay faritra na ny avy amin'ny district na ny avy amin'ny foibe toa-tsaritany Madagasikara izay ametrahana hoe hatreto avy ny faritra. Matetika moa ny tena olana mitrangan'io karazana disadisa io eo amin'ny samy commune dia ireny toerana ilazaina hoe lieu stratégique hozy ny teny vahiny na toerana manandanja manokana toy ny tsena zao satria ny aba-tsena dia miditra ny amin'ny commune. Dia ireny toerana ireny matetika ilay mampiady dia nefa ireny tokony efa mipetraka ny anatin'ny plan local d'occupation foncière na ny PLOF. Izany hoe na mizara roa ary io tsena io dia tokony efa samy malala hoe hatreto ny anay. Ny olona tsirairay avy tsy afaka mametraka hoe ho ary amin'ny commune zao na ho ary amin'ny commune zao, indrindra rehefa eo amin'ilay fotoanan'ilay fangatana ilay karatany izay niresahantsika teo tsy hoe za te ho ary amin'ny commune A na te ho ary amin'ny commune B, fa rehefa hoe ao anatin'ny fokontany izay any amin'ny commune A no misy ny taniko dia tsy maintsy any amin'iny commune A iny. Indraindray moa misy alaim-panahy ihany ny eny anivon'ny commune mandray an'ilay fangatana dia rehefa avy eo ireny ilay mahatonga ny disadisa satria lasa misoratra indroa ilay tany. Dia rehefa avy eo moa tonga hatrany amin'ny tribunal ireny olana ireny dia rendray tena nefa rany dia lasa ny any amin'ny tribunal mihitsy no iankinan'ilay raharaha. PDB moa no mety ho antony izany karazana disadisa izany fa isan'ny olana mipetraka ilay tsy fifanarahany eo amin'ny samy commune samihafa ny faritry ny taniny. Fa raha ny tokony izy izany tokony tsy misy mihitsy izany olana izany fa izay ilay hoe amin'ny toerana stratégique azy izay no mahatonga ny olana io matetika. Trangan-javatra anseho teto Antananarivo renivohitra, tany commune nisy fanajariana teo amboniny namidy amina olon-tsotra. Rehefa hita fototra fa tsy ara-dalàna ilay pitsopitsony takin'ny lalàna tamin'izay fifampivarotana izay. Tokony hiverina amin'ny commune ve ilay tany, inona ny zon'ilay olona izay atao hoe nividy azy na nahazo azy tao anelanelan'izay fotoana izay. Ny commune dia rehefa manana tany misoratra amin'ny ara-dalàna dia masy mandidina ihany koa amin'ny fananany. Izany hoe feno ny zoany fananany an'ilay tany. Rehefa hita fa tsy nanara-dalàna ny fomba nahazon'ilay olona hafa an'io tany io dia ireny ilay tonga eny anivon'ny fitsarana. Izany hoe mifampitory ny andaniny sy ny ankilany, izany hoe ny commune sy ilay olona nahazo azy. Dia rehefa tonga amina trangan-javatra ohatran'io dia apetraka eo anivony eo amin'ny fahendren'ny eny fitsarana foana ny raharaha satria efa manana an'izay fahefana izay ny eny anivon'ny fitsarana dia ny eny no mahalala araka ny didy amandalàna mifehy ny fananantany sy ny fananan'ny commune sy ny olon-tsotra rehetra ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina. Dia arak'izay foana, arak'izay didy ameny ny any fitsarana no tanterahany eny anivon'ny sampandrarana fananantany na arakarak'izay koa ny fitrangan-javatra ao aoriana. Ny olana anankiray mantsy zao raha ohatra nahatsiarotsika ny CEG-nalamahintsy zao niteraka olana ohatrakoatran'izay. Eny nisy ady hevitra moa tao anatiny hoe an'olona izy io teo aloha ny lasan'ny commune nanganana an'ilay fototra-avitrasa dia nitakin'ilay tompony tateo aoriana dia niala ny commune nefa tateo aoriana indray hita fa hoe nisy fifanarahana na fifampivarotana hafahafa tao ohatrany koa le ria tanina reny rehetrarehetra reny
dia mampametram-panontany amin'ny mpanara-maso ny amin'ny hoe iza marina zany ny tena maso mandidy aminy akoatra amin'ny fitsarana alohan'ilay na rehefa vita le fandinihan'ny fitsarana azy dia mety ho lasaniza le izy. Misy koa le hoe tsy maintsy averina amin'ny laoniny ilay tany. Ny eny Antaninarenina moa zany misy an'iny atao hoe rindrim-bato iny tsy nahazo naverina tamin'ny laoniny intsony satria miteraka olana be amin'ilay toerana manodidina mihitsy zay mahatonga an'ilay fanontaniana hitsiry ao an-tsainany amin'ny hoe aiza ho aiza zany ny zon'ilay olona izay nisitraka an'ilay izy tao anatin'ilay vanim-potoana amin'ny fanarahana iny. Tsy maintsy ny fitsarana ihany mamaritra azy hatramin'ny farany zany. Ny mahakasika ny toerana samihafa ohatrany hoe ny zaridaina zao no resantsika teo dia ireny le arak'ilay efa nilazaiko teo hoe manaraka ihany koa ny fepetra apetraky ny drafim-panajariana. Rehefa napetraka io tamin'izany fotoana izany mety hoe nomen'ny fanjakana izy anaovana zaridaina fa tantanan'ny commune, izany hoe tantanan'ny commune izy ohatran'ny fananan'ny commune amin'ny mahazaridaina izay isitrahan'ny sarambabem-bahoaka azy. Rehefa zaridaina izy dia zaridaina ny hitazomana azy. Ka rehefa noheverina fa lasa n'olon-tsotra izy ka lasa tsy ho atao zaridaina intsony na nomen'ny commune na nomen'ny izy dia tsy mety ilay izy. Dia izay no antony tsy maintsy nanajanonana an'ireny. Ny mahakasika ny fifanarahana hafa eo amin'ny olon-tsotra sy ny commune araka ny efa nazavaiko teo aloha teo moa misy karazana fifanarahana izay tsy voatery ho fantatritsika fa ny fanarahan'ny ben'ny tanàna sy ny olon-tsotra tany aloha tany. Dia ireny misy tsy maintsy misy singa ahitana hoe ahoana ny tantaran'io tany io, ahoana ny ahafahan'ilay olon-tsotra miteny hoe mbola anahy io tany io fa avereno amin'izay. Fa matoa izy manao an'izay mety misy antony koa ao dia ireny karazana singa na ny pièce justificative ireny no hoentin'ny zareo any amin'ny fitsarana. Izay no mahatonga ana miteny foana hoe efa eny anivon'ny fitsarana ny raharaha dia ny pitsopitsony rehetra dia eny anivon'ny fitsarana dia ny eny sisa ny mandinika azy dia tsika fotsiny mihaino ny antony avy eo. Ya, inona fa nazava izay manodidina ny tany tantanan'ny commune izay. Mialohany amaranana ny fandaharana omenay 2 minitra avy ianareo omena-dahara. Misy mbola tiana ampitaina amin'ny mpanaraka ny fandaharantsika. Angamba tongotsika avy hatrany avy ato amin'ny madame Nirsarika izay. Eny tompoko. Nisy fanontaniana manitsikitsika ihany avy any amin'ny vahoaka matetika ny hoe rehefa miova ny ben'ny tanàna dia manao ahoana indray ny fitantanana fananantany. Ao anatin'ny fitantanana ifotony fananantany dia misy foibe mpitantanana ao anatin'ny fitantanana ny fananantany eto Madagasikara izay misahana indrindrandrindra ny mahakasika ny fitantanana ifotony fananantany. Dia miezaka hatrany ny fanjakana amin'ny alalan'io foibe mpitantanana io ny ampiofana an'ireny ben'ny tanàna ireny mahakasika ny andraikiny sy ny anjara asany amin'izany fitantanana ny fananantany izany mba ahafahany mahalala hoe inavy ny didy amandalana mifehy azy sy ny andraikitra tokony hosahany mahakasika an'izany fananantany izany. Raha mbola tratra moa izany dia zana foana ny mampiofana an'ireny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'ireny. Andriamatoa Raminson Ralamo. Fanamafisana angamba no ataoko hoe misy an'ilay voateny matetika teo le hoe drafim-panajariana. Raha eny anivon'ny commune izy eny anivon'ny commune ambanivohitra dia ny SAC na hoe schéma d'aménagement communal. Izany hoe eo zany ny filan-kevitriny commune sy ny ben'ny tanàna no manapaka hoe ity toerana ity mbola malalaka asiantsika foto-drafitrasa toy izao na entotsika hanao lalana vaovao. Dia io ny drafim-panajariana io dia miainga amin'ny lay PLOF izay efa niresahana teo ihany hoe plan local d'occupation foncière. Ireny zany no ahitana hoe ohatrany ahoana ny satan'ny tany eo anivon'ny commune rehetra. Iny dia hita eny anivon'ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefezan-tany eo any amin'ny distrika izay
efa manomboka paritaka eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ankasitrahana Andriamatoa Raminson Ralambo sy Ramatoa Barinirina Sarika izay avy eo anivony ny sampandrarahan'ny fananantany sy fandrefesatany resaka manodidina an'izay tany tantanan'ny kaominina izay. Ampatsahivina hatranintsika fa misy ny ahafahantsika mifandray amin'ny tompon'andraikitra eto anivony ny fandaharana ny ZOKO eo ny laharana 770 ary eo ihany koa ny compte Facebook ny ZOKO izay ahafahana mifandray, ahafahana mahita ihany koa ireo lohahevitra resahana ao anatin'ny herinandro ary ahafahantsika ihany koa mitondra ny etaetantsika vahoaka amin'ny zavatra tiana ho resahana atao anatin'ny fandaharana ny ZOKO izay iarahanao amiko sy namana Soavandriamaro tafika hatrany. Izay ny fandaharana tamin'ity alina topo klasy topo vavy ny tany tantanan'ny kaominina izay nazavainy reto teknisianina avy eny anivon'ny sampana rà misahana ny fananantany sy fandrefesatany reto. Ny fitantanana ankapobeny moa zany ny hoe eo ampelantanan'ny kaominina fa raha jerena amin'ny foto-kevitra ankapobeny dia tsy dia misy fifanoherany loatra amin'ny tany mpanjakana na ny tany eo ampelantanan'ny ministera. Ny fitantanana azy no sahaniny reny tompon'andraikitra eny kaomina reny fanisatany sy ny fomba fifampitondrana mba mety hozony ny olom-pirenena amin'ireny tany ireny dia iantohan'ny lalàna ihany koa araky ny fepetra voafariparitra momba izany. Izay no ady hevitrintsika tamin'ity alina ity, makasitraka antsika izay tamin'ny fanarahana azy hatramin'ny farany. Ny fandarana manaraka ny fandarana ZOKO amin'ny alakamisy toy izao no iarahantsika eto ndraiky dia mametraka ny mandrapita fa mandrapiresaka izay. Sorta. Veloma tompoko.